fotoanandroany dia mety ho lava mety ho fohy arakaraky ny fiaingana eo arakaraky ny participenareo koa alohan'ny nidirako amin'ny teny rehetra aloha dia ny mamaky atsika no holazaiko voalohany ny resaka collecte solidaire misaotra amin'ny akama nahita n'le anarana hoe collecte solidaire Frédéric mbalazao amiko amin'ny MP-ny valiny zavatra raha Fred s'il te plaît dia ny rehefa mivoaka ny affiche sy ny flyer ary ao anatin'izay koa ny adresy amin'ny point de collecte sy ny andro sy ny daty anaovantsika n'le collecte solidaire io mariana fa tsy niandran'ny zatsy na ikala isika vao nalala fa misy urgence any Toliara any Atsimo tsy any Toliara rery fa any faritra Atsimo rehetra zany ary tsy ao ihany koa raha fatrana be tafo any misy kere ihany koa satria angalarin'ny karana sy ny tompom-pahefana ny tanin'ny malagasy ka lasa mijery floraly malagasy voatery miataka any amin'ny tany misy dalo dia lasa mipetrapotsiny ao tanàna sisa no atao lasa pikarama anreto le karana matanjaka be satria zao ny zavatra mitrangana manjary miditra amin'ny famolena ny karana zao ary teo izy de niditra tamin'ny resaka pharmacie aoriana kely izy diditra amin'ny hôpitaly zao izy efa miditra amin'ny agriculture ary rehefa misy miditra amin'ny fanjakana koa ny karana am'izao fotoan'izao ka anjaratsika zany no safady re olona fotoana serongo zao ka ialana atsimo be deaibe anjaran'ny karana anjaratsika no mijery zany ka ny collecte solidaire atsika zany dia efa misy daty jereo ny affiche misy ny avy any amin'ny faritra ohatra hoe Strasbourg Nantes ohatran'izany mety re tomoko dia atambatambaro de ho anareo manao amin'ireny orinasa amin'ny livraison reny raha mba misy miala avy any Nantes hoe miakatra aty à Paris de raha mba mety re mba meo fotoana zay Nantes na Strasbourg ohatran'izany mba meo fotoana zay mba ampidirina ao anatin'ny camion-nareo na ao anatin'ny transportnareo ny entan'ny akama mba ahafahantsika mampanjoy atratrarantsika ny fotoana andefasana ny conteneur atsika tsy ho lazaintsika eto ny daty andefasana ny conteneur satria vitan'ny sasany ny manao sabotage ary mety ho vitan'ny sasany koa ny manamboatra na mamono mihitsy ny olontsika amin'ny handefasana an'izany entan'izany ka tsy tokony ho lazaina eto zany ny daty sy ny ora ialan'ny conteneur aty à Frantsa pour des raisons de sécurité le olona nanome aza nanome gratuitement ka de alao tsy ho lazaina amin'ny fotoana izy teo ny fotoana andefasana amin'ny izy teo ny entantsika ny entan'ny zaza omena reo zaza malagasy zany maria oketona fa na fitaovam-pianarana ary na ordinateur tsy ilaina nefa mbola mandeha mba iangaviana kosa aloha mbola mandeha efa décodé formaté zany tiako tenenina dia ilaina daholo anao antsoavany amin'izany antsoavy ihany koa no ataoko amin'ireo le andro adininy zanako malagasy zanaka mahay amelaky dia antsoavy ihany koa no ataoko amin'ireo le ino dizy teo amintsika akama hoe misy andro anankitelo efatra ao de tokony mifidy atsika zany tsy mila hoe olona maromaro fa mba misy lehilahy isan'andro an'andro de misy vehivavy ihany koa
amin'ny fandraisana manao permanence zany amin'ny fandraisana an'ireo eto amin'ireo dia fantatritsika hoe izy ny coordonnatrice-tsika dia miantso azy dia manao proposition hoe amin'izao andro zao no afaka amin'izao ora ka hatramin'ny ora. Zany hoe je vous mets à l'aise zany par rapport à votre disponibilité. Voilà. Ny olona izay anatin'ny entana sy ny karazany dia afaka miantso ahako. Misy numéro infoline amin'ny information sy ny renseignement rehetrarehetra. Engaviana ireo tompoko mba tsy amin'ny 120 alina miantso, fa marina fa mbola tsy matory amin'izany, kanefa antso amin'ny 120 alina zany matetika indray na problema na ilaza loza. Bon, zay ny amin'izay. Ny amin'ny rapito sabotsy, izay fotoanako rapito sabotsy rehetra dia confirmé daholo na ny amin'ny 120 na ny amin'ny ray na ny ho avy amin'ny sivy dia confirmé daholo tompoko. Zay angambany amin'iny. Hiditra amin'ny resakintsika amin'izay za. Anao Savaranando aloha za alohan'ny hidirana amin'ny resaka. Savaranando karazana tantatsika ihany. Ary tonga dia taritiko lavabe hiditra any amin'ny resaka zany. Aloha ny soft aloha ny resahana aloha zany. Ny zavatra resahako eto dia matetika na zavatra niainako ary ananako expérience kanefa ny indraindray misy tsy azoko tantaraina en détail fa mifangifangitra mamatopatotra olona izay matahotra mafy amin'io fitsarana io dia mila mitandrina ahako indraindray amin'ny fomba filazana anarana, filazana zavatra mitranga. Fa ny zavatra rehetra teneniko eto dia tsy maintsy misy porofo avokoa vao azo tenenina. Misy porofo tsy azo tenenina ary tsy azo atao mihitsy ny milaza hoe avatry ny source na amoaka document koa ianao hoe ty le document satria tonga dia tratra hoe ianona namoaka an'io raha ohatra ka aseho aketo ny dossier na ny document. Dikan'izany ity zavatra ataoko ity dia mila fitandremana satria fantatritsika ihany ny fahavalo-pirenena. Faingan-tanana izy ary faingana koa ny tanany manasa azy na mety mifara amin'ny famonoana mihitsy ara satria asa raha tadidinareo le tanora teny Ambotrimanjaka. Rehefa nivoaka amin'ny hôpitaly izy dia tena niteny mihitsy izy hoe bala ary tifitra no nahazo aho. Tsy nasananao dia manontintsony monga Ravalomanana général satria efa ny tompon'ny ratra mihitsy no miteny ary ny tena koa moa rehefa misy zavatra ohatran'ireny dia mis-infiltré any anatin'ny hôpitaly any maka ny renseignement hoe possible ve hoe folaka ilay ranamana nahazo azy ka avy amin'ny fenjerany. Dia matetika moa rehefa tifitra ohatran'ireny dia mijanona ao anatin'ny vatan'ilay olona le bala. Dia ohatran'ny somary tezitra mihitsy le urgentiste niteny taminahy Rangaty. Bala ve Rangaty tao amin'ny tongotra le olona, izay izao no nanala azy. Izy amin'io tsy nalala an'le satria repotra be amin'le intervention an'le général Fauquelin dia tsy naheno izy hoe le général anie no niteny hoe nikapoka izy dia folaka satria nisaoty an'le tamboho. Asa aiza loatra re izay tamboho amin'ny digny koba mety teo amin'ny makany Ambotrimanjaka iny. Asa ve aiza loatra, aiza no misy tamboho amin'iny ka hoe nisaoty izy dia tao ambadiky le tamboho dia tao izy nianjera. Alors que ny gendarme sasany tavela tetỳ ampita le voadaroka teo akaiky teo efa rifatra nitsoaka ary le tetỳ ampita
rehefa nanatana tamin'ny lakana no nitifitra. Zay zany tokony mazava zay. Ka ny tiako tenenina hoe raha avoaka ny zavatra ohatran'ireny zao hoe tato ny soritra dia efa voasambotra na ilay dokotera, na ilay urgentiste, na ilay zandry, dia tsy malala ininona akory hoe azotsika ny information hoe bala nitofirin'ny gendarme no nahazo azy. Ny tiako tenenina zany hoe ny zavatra tenenina eto dia vous devez avoir la maîtrise parfaite, soit par les dossiers, soit par votre propre vécu. Expérience zany na acquis sy ny karazana. Ka izay no ataoko ohatran'ny karazana hoe préalable. Ny lohateny moa dia hoe aza mivalana tsy marary kibo. Zay ny lohatenitsika. Zao le izy a. Nisy dikany lehibe nandefa niran'ny Rija Rasolondraibe teo. Teny roa na frazy roa ao anatin'le inona izy teo ao anatin'le hirany no horaisitsika. Aza miala aloha vetivety mbola tsara ina. Mety manko raha manao diso ianao amin'ny zavatra ohatran'itony fa tsy maintsy zavatra le tena izy no teneninao. Tokony nandraikitra 100 isan-jato ianao fa tsy olona solafaka. Solafaka iray lalana amin'ny Ponce Pilato ianao fa nandidy sy nanapaka. Hitondra sehanompo ianao no natsoina. Ianao nefa ity no topotopoina, ny tena maivamaivana, ny aina nefa mbola lanjaina. Dikan'ny lanjaina eto zany hoe mbola ho faty ianao, lanjaina, ho aterina any am-pasika, aterina any am-pasana. Zany hoe ianao manao ny adalanao io zany dia ohatran'ny hoe olona tsy ho faty. Eo manko le resaka eo zany. Miaingo antsika zany hoe ianao mbola ho lanjaina. Manao adalana ianao ohatran'ny olona tsy ho faty. Ohatran'ny hoe tsy ho andalova mialoka koa zany ny tian'ny mpanoratra lazainy eto. Tsy misy azo iafiainana ozy izy. Tsisy politika na volana aman-karena. Fa izay vita rehetra tetỳ an-tany ozy mbola hitsarana, ianao no jerena. Ny fantraikazay rehetra natao efa voahangona any miandry ny hatongavanao. Na ianao hatramin'ny iray na mijaly mandrakizay. Dia izao, aty amin'ny farany faraparany aty, ny tena tonga ny hafatra. Tsy misy azo iafiainana any, tsisy politika na volana aman-karena, fa izay vita rehetra etỳ an-tany izy dia andrasa. Tsisy politika eto. Etony hoe ny fampiasana fahefana no ahitana fitaovan-teny, ary tsisy ambonin'ny lalàna na mpitondra fivavahana na mpitondra firenena. Zany hoe ohatran'ny azoko an-tsaina hoe tamin'ny contexte ahoana ny fomba nanoratany Andriamatoa raha izy ny mpanoratra Rija Rasolondraibe an'ity hiri ity. Mazava zany ny contexte eto fa tena hoe ao anatin'le fanaparam-pahefana mihitsy ilay mpanoratra no manoratra ao anatin'ny vanim-potoana zany, satria raha soratra ohatran'izao dia tena milaza aminareo aho fa raha mihaino an'le hira ianao ka tsy miova amin'ny fihetsika ataonao dia tadidio fa efa tena ao anatinao mihitsy zany ilay devoly. Arenao mihitsy ilay devoly mandehandeha. Ny fampiasana fahefana no ahitana ny fitiavan-tena. Any tsisy ambonin'ny lalàna na mpitondra fivavahana na mpitondra firenena.
satria tena marina mihitsy fa nisy fotoana tena ny fandray toy ny mpiara mirindra anatin'izany atao hoe fanapahana diso ny fivavahana, ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra firenena. Nisy zany fotoana zany ary mbola mitoy zany amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ianao mijery ny Andry Rajoelina miaraka amin'ny Père Pedro dia kivy ianao. Tena kivy tanteraka ianao. Fako miteny aminareo mbola misy zany amin'izao fotoana izao. Tena kivy tanteraka ary tena tsy afeniko anareo. Inona moa mahatonga ny kardinaly tsy mety mipetraka ao Antananarivo? Ho anareo izay efa niresaka taminy dia satria tsy te hiditra amin'ilay kalalao politika izy. Tena zany hoe tena milala ny fanompoana ny safidy nataony hatramin'ny iainany ka hatramin'izao dia tsy te hiditra ao anatin'ilay kalalao politika izy. Fa ny fiangonana moa efa manana sampana amin'izany izay antsoina hoe ny amin'ny fiainam-pirenena, ny eglizy ny teneniko zany eto, dia zay no fandehana. Fa voasoratra ny zava-drehetra indray andro any. Ho avy ny fandoavan-ketra indray andro any, ho avy ny fandoavan-ketra, na ianao toy ny zanaka hatrany, na ianao hidirana amin'izany. Ho raisitsika ilay hoe indray andro any ho avy ny fandoavan-ketra. Ny fahefanany fanambinan'Andriamanitra no manome fampiasana azy fanadinana ny tsy afaka ny be dia be. Zava-dozany zany elo zany, ianao nefa miazakazaka makany, minia manamaivana ny aina nefa mbola ho tsaraina. Enjana zany, tsy misy azo efenana. Raha hatrany an-danitra ane kikan'ny abela sy ny rano, amoron'ny lanitra ety an-tany, tsy hainao hoe rovina ianao ny makany hijoro eo anoloan'i Jesosy, ianao sakaiza tsy afa-miala na ho aiza na ho aiza, ny marina ny zimbazimbaina nefa mbola ho tsaraina. Eo zany tsika. Atao amin'le hoe ino izy teo? Amin'le teneniny hoe tsy afa-miala na ho aiza na ho aiza, ny marina ny zimbazimbaina nefa mbola ho tsaraina. Azonao? Ho avy ny fandoavan-ketra zany hoe ity hiri ity zany dia karazany tena hoe ity tononkiro ity mesazy ampitaina ity dia fampitandremana. Ary izy ity dia misadrese tena hoe mivantana ao anatina contexte anankiray ary mivantana amina olona anankiray, na olona roa, na olona maromaro ao anatin'ny fitondrana sy ny fitondram-pivavahana. Zany hoe misy mpanompon'Andriamanitra koa zany vizeo ao anatin'ity zavatra ity, ary misy mpitondra tamin'ny vanim-potoana na ny ratana n'ity hiri ity dia tamin'ny 2010 io, 13/01/2010 tokony nanratana n'ity hiri ity. Zany hoe tena tao anatin'ny contexte mahamaivay isarahan'ny atao hoe ny olon'Andriamanitra sy ny olon'ny devoly tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara. Ny atao hoe olon'ny devoly dia raha tena mieritreritra sy mandinika ary saotra an'Andriamanitra toko, misaotra an'Andriamanitra be dia be satria nanomboka ny 2001 no nanomboka vitsy ny mpifidy malagasy nandeha nakany amin'ny 2010 plutôt nandeha nakany amin'izany atao hoe fivavahana. Ny antony dia zao, tsy nazava tamin'ny malagasy hoe iza tamin'izy ireo lahy ireo no namono olona sy nitifitra teny Ambosorohatra sy ny Laindinoary. Tsy nazava tamin'ny malagasy mihitsy zany ary nalaon'ny malagasy ny s'abstenir. Izay no nahatonga an'ireny hoe ny mpifidy vitsy lavitra no nandeha no ireo tsy mifidy. Ary mbola nisy zany tamin'ny profon'izany tamin'ny fifidianana farany teo
rehefa izy rolany tonga final dia ny tsy mifidy zany hoe nandresy plus de 50% 51% izay ny tsy mifidy raha tena marina zany hoe tsy lany zany Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana raha ny fifidianana 2018-19 farany teo iny satria 51% malagasy dia tsy nandeha nifidy fa nijanona tany atokantrano ary au contraire nanao ny fiainany andavanandro tao ny faritra iva lasa nandeha nanao rugby, tao ny faritra iva lasa nanao ramisy dômy, zay manko ny azy raisy mivolanao rehefa tianao ameny kianjy izy fa rehefa tonga amin'ny fifidianana tsy mandeha mifidy izy fa eo amin'ny weekend izy ny mandany ny vola zay omenao ary raha omenao koa izy hoe andao tao mamy camion fa misy mission atsy ianao mandatsabata de ataony de avy eo ianao mamita tena satria tsy mahazo gain de popularité tsy manana taux de popularité mitombina na hoe stable na hoe légitime ilay fitondrana fo tsy nandeha roa volana koa reny hoe de fa niavaka amin'ny malagasy zay tena hoe nanohana ny Andry Rajoelina sy ny malagasy hoe tena mialatsiny fa tsy ela le tediavinay ary teo de fa nanomboka ny ataka isan-karazany de zay mahatonga nyity fitondrana ity manao propagandy isan'andro. Tsy afa-miala ianao na hoaiza ny marina sy mbazombaina mbola nefa mbola ho tsaraina. Ho avy ny fandoavan-ketra na ianao zanak'antrano na ianao idirana angano. Zao fitsaran'ny lanitra no lazainy Rija Ramanatoanina, Rija Rasomondraibe eto. Fitsaran'ny lanitra no lazainy eto. Zao nefany tsy hoe nefany fa hoe zao azavaiko. Misy ihany koa ny fitsaran'ny olombelona, fitsaran'ny tany. Misy anankiroa izy io, telo. Ny voalohany fitsaran'ny vahoaka, tonga dia iny ny voalohany zany, tonga dia réglen'ny vahoaka amin'ny comptenao, iny le atao hoe fitsaram-bahoaka. Faharoa, fitsaran'ny firenena misy anao. Fahatelo, ny fitsarana iraisam-pirenena. Amin'izao fotoana izao atao anatin'ny 15 taona zay dia maro ny ezaka nataty Eropa zany amin'ny tany mandroso, surtout ny fanamboarana ary fanaovana zany atao hoe fitsarana moderna ka manaraka ny toetrandro. Zao manko ny zavatra tiako mariatsika ary tiako fantatritsika malagasy dia zao. Ny mpangalatra dia lasa aloha foana alohan'ny lalàna sy ny fitsarana. Zay mahatonga le fitenena hoe rattrapé par la justice. Rattrapé par la justice. Soit zalahy zany par l'astuce dia afaka tafatsaoka amin'le may amin'ny ankety sy ny karazany dia tsy tratra. Soit zalahy eo amin'ny fitondrana mihitsy dia tsy refesy mandidy ka mandeha menace, mandeha amin'ny fisamborana, mandeha amin'ny fikafika rehetra, fikafika maimbomaimbo rehetra dia miéchappé ny fitsarana ireny olona ireny. Misy teny malagasy hoe ny ratsy atao loza mianto. Loza mianto. Zao zavatra lazaiko antsika. Rehefa mifankahita amin'ny olona ianao aty zany ka miresaka momba amin'ny Madagasikara, indrindrindrindra moa amin'ity ataoko ity, dia indraindray misy olona tsy ampozinao, hay misy ifandraisany ato, ay akaiky anao ihany le olona rehefa
mandeha le zavatra aveo de hoy foana le resaka hoe ny tany kely finalement fahaza manao ratsy satria ianao raha eto amboniny tany ianao no manao ratsy ka rehefa tonga ny fandaova-keta hoy rija rason'lehibe de tsy afamialina ianao na hoaiza na hoaiza satria ny marina no zimbazimbainao nefa ianao mbola tsaraina tsy afamiala ianao zao am'izao fotoana zao tao anatin'ny atao hoe herinandro zay zao miteny anareo misy dikany andro rajelona mitety faritra io miezaka mafy manambabo ny fonony malagasy any amin'ny faritra satria aora mitsoka mafy ho an'ny rivotra ty Afrika fa ny opposition malagasy ny mbola mianahana tsy mahafantatra hoe inona moa ny enjeu inona ny zavatra mitranga inona zany ny tokony atao aora miezaka mafy mihitsy raha namana ka nahandro alarobia dia tsy maintsy atao le tany ana hidrano de nino ve nareo fa tsy fantatry andro rajelona ny zavatra mitranga sy zavatra hitranga ty andafy nino ve nareo am'izany tsy maintsy fantatra satria manana informateur izy de tsy tafy tena tsy tafa ary mety hisy conséquence inévitable any amin'ny fitandràn'andro rajelona ny zavatra miseho am'izao fotoana mbola tsy hiditra lalina amin'iny tsika fa fitsarahan'olombelona zay le teneniko zay amin'ny fitsarana zany misy ny local ny ao a Madagasikara aloha misy bipolaire ndray tafiditra ao ry Ravelitsan ny ao Madagasikara aloha de vao maîtriser ny andro rajelona tanteraka raha mihaino an'izany zany hoe Eric Rakotarsy zany ianao mialatsiny aho fa za somary enerinieri-jika zay tena mialatsiny aho fa ialako tsiny ilako fomba fa ny olona ohatran'ireny rehefa ho avy ny fotoana ka mifanena eny amin'ny na eny amin'ny kora eny ara tonga de angalana hitanareo le boîte de conserve tsaramaso fotsy ireny na le lentille ireny tonga de petafa ianao tsy handratra mety haratra manko ny tananao amin'ny solomasony iny tonga de petafanao amin'iny amin'ny androna eo faitra avy izy am'izay tonga de safotra mikapoka ao ambadika eo ny olona ohatran'ireny zany tsy hananana sentiment mihitsy na inona zavatra mitranga ao aorianao vita amin'ny malagasy manko miteny hoe sasan'izao hoe fanendrehana mpamosavy indray politika indray ore olona mba fantatra areo moa fa ny fatongavany andro rajelona eo fitandrana systématique moa de midika fa misy kere jereo ny page d'histoire jereo ny archive tany amin'ny transition miverina indray io ny kere tonga andro rajelona zany hoe andro rajelona legal kere firy ny zaza malagasy firy ny tanora malagasy firy ny maty io teneny maty ny anoanana mahita rasitika ohatran'ireny mivoaka amin'ny tsary reny mahamenatra firy ny orinasa midy firy ny olona gadraina firy ny olona matahotra tsy mahasamy investir firy ny olona tratran'ny harcèlement rajelona legal kere zany hoe ny fanapahan-kevitra raisiny reny Jean Eric Rakotarsy sy ny namany reny
tena assassines. Ce sont des décisions assassines. Pour ne pas dire qui assassinent les gens, qui tuent. Famonoana olona, azo atao mihitsy reny nanao hoe annule le fifidianana fa samy nangalatra izy mitsamo. Verina hatramin'ny voalohany processus ary tonga dia tsy mahazo manao candidat tsony izy mitsamo. Azo natao tsara mihitsy zany. Misy koa ny ramborazina vato tany Manjakandriana sy ny karazan'ireny, Savinandriana, Ampefy, Itasy, Sakay. Araky ny lazaiko anareo amin'ny 4 no mahafantatra après-midi Andry Rajoelina lafa resy kay misy fangalaram-bato ary dia vao mainka natao tena 1000% mihitsy ny tany tiliara ahafahana micompenser azy. Dikan'izany samy nanao. Fitsarana ao Madagasikara vao mety ry izay ny Andry Rajoelina tanteraka. Fa ny fitsarana aty andafy tokoa tsia. Amin'ilay fitsarana faharoa. Fitsaram-bahoaka. Pour l'instant koa vao maîtriser ny Andry Rajoelina. Pour l'instant relativisena tsara zany satria ny antony dia zao misy fomba maro ahafahana mampiseho ny fahatezeran'ny vahoaka. Voalohany indrindra mena ny taux d'écoutenao rehefa miseho amin'ny fandaharana. Faharoa manomboka mitsoatsoaka ny Antananarivo ianao amin'izay zavatra tokony atao. Fahatelo mibody mihitsy ny vahoaka dia lasa ianao voatery mividy vahoaka. Fahaefatra entre autres raha miteneniko izao tonga dia midina an-dalambe ny vahoaka dia doradora ny fanananao rehetrarehetra enjehany any amin'ny menakavy takan'ireny tany Hongrie sy ny Roumanie tamin'izany andro ohatran'izany ny zavatra mitranga. Fahatelo hoe efa nolazaiko teo fitsarana international. Ny loza tao, ny ratsy atao loza miantona. Zay ny savaranina antsika androany. Somary fohy izy fa feno dia feno zay ka dia hiditra amin'ny votoatin-kevitra anankiray lehibe tsika. Iverenantsika manko le savaranan'andro iny rehefa avy eo. Eo ary hira kely. Maintsy tapahana fa matin'ny YouTube tsika be dia tsika. Zao androany tsika dia hiditra kely amin'ny resaka analizy amin'ny zavatra mitranga any États-Unis. Ary fanaoko manko rehefa taloha zany no manao karazana réflexion, cercle de réflexion miaraka amin'ny akama any an-trano. Misy mahariva autour d'un verre. On parle de la politique générale, de la géopolitique, géostratégie et de ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui se passe à Madagascar. Manana olona amin'izany efa fidifidiko satria raha olona tsy atokona
tsisy atokona ary tsisy entina, tsy hanampy akory ny zavatra efa mba hain'ny tena sy ny kely amin'ny tena, de tsy ilaina akory izy antsoina na invitena. Maromaro nanana an'izany aho taloha, tsy tononoko ny anarana fa mes amis vont se reconnaître. Les soirées chez Fleury le vendredi qui se termine jusqu'à 4 heures du matin, pour vous dire, autour d'un verre, misy tamin'izany andro any misy magistrat avy aty andafy aty malagasy, lina izy tia resaka amiko, satria ny rahalahy no miresaka amiko dia miresaka izay ary fanazava tsara ary izy koa moa mitondra ny fahaizany sy ny fahaizany mandinika amin'izany atao hoe fiovany ny fiainana politika era-tany, na ny fivoahan'ny vision sy ny horizon, ary tsy afenina fa amin'izao fotoan'izao aty andafy aty dia misy structure ifampiresahana an'izany, tsy ny olona rehetra no tafiditra amin'izany fa tena olona vitsy fa manambitana ny tena tafiditra ao anatin'izany. Zao le izy tamin'izany andro rehefa miteny aho hoe ny avantage moa zany tamin'izany de mba mipetraka roa taona mivezivezy tany amin'iny etahan'ny Floride iny ny tena, zay no mahatonga an'le resaka ami teo, tany amin'izany atao hoe Collins Avenue no mipetraka, vezivezy teo de nahita tsara ny fomba fanaon'ny Amerikanina, nahita tsara amin'ny fiasan'ny média, efa tany de efa hita le amorsa à travers an'ireny le tsika manko tsy mieritreritra fa raha tadidinareo le nisy an'le série na feuilleton le hoe maninona chrono iny, de mainty le Amerikanina, le filoham-pirenena narovana tamin'iny. De ireny no hitantsika fa misy film maromaro tany amin'ny taona efa tany amin'ny taona 1994 tany, 95-96 jusqu'à taty amin'ny 2000 mahery taty, de nisy an'ireny série ireny préparation psychologique dia resaka iny dizy teo, resaka hoe Amerikanina mainty no filoham-pirenena. Kanika rehefa tonga ny fatongavany nga Barack Obama ho filoham-pirenena de efa voaprepare tsara mihitsy ny psychologian'ny électeur na ny électorat américain. Efa voakarakara tsara mihitsy, zany hoe misy lobbying zany, misy spécialiste en marketing politique si l'on peut dire, tena miasa ary manao projet anankiray hoe pour au moins d'ici 15 ans na 10 ans de miasa amina hoe au niveau cellulaire amin'ny voalohany pour se développer zany ho lasa ohatran'ny champignon ka lasa lany le olona. Hitako tsara ny travail de communication nanomboana an'izany atao hoe Barack Obama zany. Voalohany indrindra aloha dia tany amin'ny mahitenina anara-tanàna ary za dia tsy ho fantatsika malagasy akory fa tsara tenenina hoe tary na tary ohatran'izao ilay ranamana, fa tamin'izany dia na ny fatongavana zany Barack Obama zany, de za aloha izany avocat le ranamana, fa na ny fatongavany zany rangaha zany tao anatin'ny politika raha dia tena calculé tsara ary tena tsy misy mihitsy faux pas na anankiray ary tena gravy les communication natao satria
tena hoe atao hoe mainty izy zany metisy, de raha ohatra zany ireto amerikanina, ireto républikanina niditra atao anatin'le piège amin'le resaka rasisme, de tena vao mainka nampiakatra ny kôty ny Barack Obama. Satria manko de zao, tamin'izy sénateur zany dia azo adino fa tany amin'ny tanàna tena misy an'izany atao hoe triple K, Ku Klux Klan nisy azy, reto le tena mpanavakavaka mihitsy, fa tany ny rananana no lany sénateur. Tadio fa ity bandy ity de mivoaka tany amin'izany hoe Université de Columbia de New York ary ny faculté de droit ny Harvard. Tsy n'importe qui le bandy zany, tena tsy n'importe qui le bandy, ary tena bien travaillé mihitsy, ary mbola mpampianatra izy tany amin'ny Université de Chicago droit constitutionnel ny nampianarana. Zao le izy ary le vadiny koa enjana be koa, avokaty koa le siky. Tamin'ny taona ino izy teo, tamin'ny taona 2000 izy, année 2000 izy niditra no anisan'ny hoe investi zany tamin'ny parti démocrate ho ao anatin'ny chambre des représentants tamin'ny 2000, de élu sénat fédéral izy, sénateur fédéral novembre 2004. Tiako tenenina atsika hoe efa taona après izy élu président 4 novembre 2008. De taty amin'ny parallèle zany nisy préparation an'le hoe mainty no filoha. De raha ohatra anao zany niditra atao anatin'le erreur hoe tsy mila mainty ny amerikanina, ary tafiditra atao anatin'izay piège zay ny républicain, de vao mainka nampirongatra ny amerikanina mainty sy reto hispanique, ceux qui se sentent étrangers zany, mais qui ont quand même la nationalité américaine, donc afaka mifidy, nirongatra nandeha mifidy an'i Barack Obama. Zay ny fametrahana Barack Obama. Zao ary ngiady Joe Biden no vice-président tamin'izany. Parlons du contexte actuel. Amin'izao fotoana zao dia Andriamatoa Trump sy Joe Biden no adversaire. Ninona lazain'ny Fleury eto dia mamaika ny olona dia nafantatra hoe iza no lany Joe Biden sa Trump. Zao tamin'ny élection tamin'ny il y a 4 ans de cela, tonga dia nanangana blogy personnel nanao fanadihadiana momba ny Trump. Ary tao anatin'izany no niteny hoe Trump ny lany. De hoy ny olona hoe tsy maharesy an'ila ary. De nazavaiko ny géopolitique sy ny géostratégie tamin'izany andro zany. De tsisy nino fa rehefa nanomboka nitranga le izy, tsy kelikely hoe ino nitranga, dia éliminé teny an-dalana teny Hillary. Zao inona moa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia tsotra fotsiny. Azo adino fa ny firenena be trosa indrindra eto ambonin'ny tany, anisan'ny voalohany dia ny Amerikanina.
ariza ny firenena mividy ny dette manao rachat ny dette ny Amerikana, gouvernement Amerikana sinoa azadinina tsy midika akory zany hoe ny sinoa de afaka manindry zavady manindry ny Amerikana tsy any tiako atongavana fa ny sinoa dia manana partenaire logika ny Rosiana. Partenaire logique pour ne pas dire fraternel. D'où le communisme et le socialisme. Am'izao fotoana izao nefany ny sinoa sy ny Rosiana no manana cash flow zany hoe liquidité disponible betsaka indrindra eto ambonin'ny tany ka afaka misasose izy mametraka ny zavatra zay tiany apetraka mangingina ary mipiripirina tsy miditra ao anatin'izany cafouillage zany mihitsy ny japonais ohatrany hoe lasa nihidy indray miverina tany amin'ny atao hoe Hermésie Japon am'izao fotoana izao zany hoe le Japon est en train de se reconstruire pour être là plus tard d'ici 10 ans 15 ans ny olona maky mahatsapa hoe efa miovy zany monde zany efa tsy arakatsika aoriana kely ao mila manao karazana révolution non déclarée mais interne ketrika ao anatiny hoe ary ny japonais spécialiste amin'izany zay tsy hainoana ny japonais ao anatin'ny affaire politique mondiale. Ils ne sont ni américains ni russes ary izy tsy te hanana friction amin'ny sinoa mihitsy satria mifantany hoe possible izy maty amin'ny sinoa raha miadaladala amin'ny sinoa am'izao fotoana izao nefa taddio fa ny japonais no nanisany napijaly sy ny coloniser amin'ny Chine tokony fantatritsika zany donc misy firenena anankiroa zany tena manana puissance financière colossale et inestimée et inestimable. Et qui dit puissance financière dit puissance politique. Pouvoir politique. Eto dia akanjazona ary son engagement za mino fa tsy ho diso je ne pense pas que Joe Biden sera élu. Teneniko zao zavatra maro ary taddio matoa nivoaka nanomboka mivoaka scandale ny zanaky ngiady Joe Biden rehefa manomboka mialany ary hoaviny rouleau compresseur tokony hoe rouleau compresseur manko nataontsika titre an'ity zavatra ity hoaviny rouleau compresseur ary tsy afenina fa sensible amin'izany na ny électorat américain tena tiako Barack Obama ary tena revieko les politiques indépendantes son style de management le dégaine am'le bandes tena menga tsara c'est vraiment un vrai de vrai chef d'État parce que ary Joe Biden tena ao tsara le bandes fa ny olana dia tsisy firenena afaka miaina irery intsony amin'izao fotoana izao. Zay misy tsisy tena firenena afaka miaina irery intsony amin'izao fotoana izao à cause de cette histoire de globalisation, mondialisation zany. Amiko zany za filoha rirakoto malaky
tsy nidedaheko firy manko zay analiziko zay fa niko anareo de manière sommaire fa rehefa tonga zay fotoan'izay de ho azavaiko hoe pourquoi j'avais tort satria prématuré loatra manko raha hoe 18 jours ny élection no niteny hoe lany ary mbola averiny ny fitondrana Trump satria io resaka négociation politique io entre un grand any ambadimbadika tsy hitatsika vahoaka maso any fa misinona ihany ndraindray hoe oatra mandeha ato izany la fleu a raha sanatria zay diso misy zavatra miova eny am-pandehanana eny ny zavatra teneniko de tsy maintsy azavaiko aminareo fa raha ny andro ny androany tsika miteny zao manko ny zavatra teneniko anareo sarotra amiko ny ino hoe tratran'ny coronavirus Trump sarotra be ny ino am'izany il est confiné dans son palais et tout tsy maintsy misy fiarovana virus na virus fangalana information na virus biologique ao amin'izany palais amin'ny Maison Blanche zany tsy maintsy misy an'izany eo donc zany vao miainga fotsiny zany de détecté satria raha misy ny président anisan'ny voary tsara indrindra eto ambonin'ny tany ankoatran'ny papa dia izany atao hoe Poutine na filoham-pirenena amerikanina ihany koa sarotra ny ino hoe eo manko misy zavatra manko atsikany amin'ny saintsika vahoaka de tsy kopyakory fa tonga de mandray amboniny tsika tsy manao analizy sarotra ny ino hoe tafiditra ao amin'ny Maison Blanche coronavirus sauf olona tena hoe akaiky ny na zany ara misy détecteur foana zany ao tsy maintsy vao miditra ao anao de tsy maintsy misy température tsy maintsy inona jerena isanandro personnel amin'ny Maison Blanche zany tsy maintsy misy zany na mipanadio trano ary fa zao tsy maintsy mitadiavana aingana ary natao rapida mihitsy ny astuce ialana amin'ny hoe ajanona le fasafasy satria tataka be le Trump ao anatin'le fasafasy isaky mivoaka ao anatin'le fasafasy izy mitsamy de resy foana Trump amin'ny sondage manana problème na expression comportemental na du moins comportement dia Trump amin'le izy mivatambatana izy impoli tsy mahalala fomba tapahany foana le ray ary matetika izy ny tsy ampy argument satria nga Joe Biden de tena mpanao politika rompu ary mahay le bandy potika ary tena tataka be zany le izy de Covid-19 aidant de niposeny tany amin'ny erreur koa Joe Biden hoe za tsy hanao fasafasy tant que tsy hitrany ianao le ry nefa fa geste be hoe mafy io zany miainga mety asymptomatique nahazo an'le ry kanefa na izany aza tsy mino ao geste le ry Armstrong mafy aozy izy zany ty sady efa be taona no matahotra coronavirus io zany le safidy anankiroa mihitsy hoe de misy an'le boden'ny presse le ry zany tsy miakatra any am'le force one na ny mpanao gazety au contraire mety amin'ny Trump tsara mihitsy reny satria ny olona manao ny conception ny stratégiany de mievite ny fionan'ny Trump amin'ny presse quelques jours alohan'ny élection zay vao mandeha rapide ary miazakazaka be am'izay ny communication faraparany ataon'ny Trump
fa d'ici quelques jours zany tsika de efa mimana ry vahoaka ho anareo zay mpanaraka ny vaovao eran-tany satria ilaina manko zany de ahitatsika ahita an'ireny skandale maromaro mivoaketsy mivoakeroa aty amin'ny camp républicain. Fomba fiady zany ary stratégie mipetraka amin'izao fotoana izao. Donc za zany za Fleury Rakotomalala androany raha izay paramètre rehetra zay tsy ampy précision sy détail précis zany zavatra lazaiko zany fa miezaka mba hitarika an'saintsika rehetra mba hipihana zany ohatra hoe fanadihadiana zany koa tsy inona ary rehefa manadiady de tsy mifono miresaka Obama ho any tiako donc mazava ho azy zany Joe Biden ny tiako raha afaka mifidy any États-Unis za tsy Amerikanina de tsy afaka mifidy aho fa ilaina ny manadiady ilaina ny manakolokolosaina ao anatin'ny raharaham-pirenena mitranga any ivelany mba ahafahanao mandinika ny anao hoe aiza ho aiza moa ny aty zany ny aty Madagasikara zany hidirantsika manko ny an'ny la Frantsa rehefa avy eo dia androany aho zany miteny hoe ho iamantry anareo hoe je m'engage engagement kely aho hoe hitranga any miverina eo ary zay zavatra inona moa mety ho conséquence an'izay ho an'ny Madagasikara conséquence an'izay de zao hitranga any ny Trump tsy de andrarahany zany andro ratsy zany izy ça ne le préoccupe pas tsy andrarahany zany rehefa nanany zany koa izy c'est pas son problème. Il a le coronavirus, le Covid-19 comme problème actuellement, l'économie américaine. Fa zao tia nefa taddio ça me revient très rapidement. Ao anatin'ny tantaran'ny firenena américaine zany parce que là ils sont en pleine période de récession. Ny tena tsy mandeha mihitsy zany l'économie générale. Ny ensemble en économie zany mifandrarahana noho ny ity coronavirus ity de raha atao amin'ny tantaran'ny Amerikanina nefa ny tantaram-pirenena an'izay olona manohana ny Joe Biden zany dia tsy mbola misy filoham-pirenena na hoe candidat lany ka miverina atao fitondrana kanefa misy récession sous réserve an'izay zany le izy hoe tsy mbola misy filoham-pirenena lany tany États-Unis ka hoe supporter candidat indray de nouveau efa pendant ny erany pendant ny pouvoirany misy récession. Manana excuse be dia be ngia Trump par rapport an'izay ho tafavoaka ve izy amin'izay fahitako azy nefa ny le stratégie de com an'ny Trump tsy mandeha amin'ny fialana na manao excuse amin'izany fa tena de tourné tanteraka mihitsy le sain'ny le mpifidy andehana amin'ny combat zavatra hafa. Zany hoe ngia Trump zany Joe Biden mahay politika fa ny organe de communication et de soutien nga Trump enjana be amin'ny communication amin'ny stratégie de com zany satria ny azy no com no atao miezaka izy tsy mihaona amin'ny communicateur ary tsy de manao zavatra hoe anina firy faly ery mihitsy miditra amin'ny Twitter de miprovoque izy zany hoe sorte stratégie nampiasainy nga Trump de na hainao choqué na hainao miditra amin'ilay izy kanefa zao ny important à partir du moment anao tafiditra ao anatin'le trappe na le piège-n'le sorte communication
dia lasa manaraka azy foana. Amin'ny voalohany izany mipetraka ny enina, amin'ny faharoa mandeha ny intrigue, amin'ny fahatelo tonga ny affecta. Azadiny fa misy problema indraindray tena créena mihitsy. Créeny ny communicateur, créeny ny mpanao stratégie politique. Dia iny le filoham-pirenena misurpasser an'izy, dia il est applaudi par les Américains. Tanareo zay. Izany hoe ny olona zany, tsika zany da ohatra mijery an'io Madagasikara tsika, dia tena miala tsiny. Ny vision aloha déjà efa tsisy, ny anticipation amin'ny zavatra mitranga tsisy, ny bonne gouvernance tsy misy, ny malversation maro, ny haine mipetraka, ny vengeance mandeha, ny tip-top, ny tapikena maso sy ny karazany mandeha, dia eo ny zavatra mitranga, eo ny manahirana. Ary tsy afenina fa tena very à perpète de joie mihitsy ny malagasy. Ary io manko no mahatonga anahako sahirana amin'ireo intellectuel malagasy. Ny fampianarana anie tsy hoe ino ianao dia mampianatra ny ampianarana dia ampy. Ilaina ny filazana marina hoe tsy mety zao, hoe tena tsy mety zao. Or zay Erika Rakotasoa tamaina ane mendrika lafa inona mpitehany lany firenena. Firenena ane kidy firenena. Vahoaka e, ary kidy vahoaka, ain'olona ny lolovinao e. Non, ils s'en foutent. Ni la déontologie, ni l'éthique ne sont pas respectés, ne sont point respectés. Ils s'en foutent. Satria ilay intellectuel, silence complice. Silence complice. Misy olona aty andafy aty tena intellectuel, super intellectuel fa mangina, nefa tsy ho voaroaka ny Andry Rajoelina mihitsy izy amin'ny asany, ninino natao, dia misafidy mangina. Tena hoe tsisy antony e, tsisy antony ny antony hoe anginana. Ninino nataony Andry Rajoelina zao dia tsy Andry Rajoelina mihitsy ny voaroakako amin'ny mampanao gazety aho. Tsia. Tsy possible zany. Misy olona ty dokotera tokony hiteny hoe tena mba tsy mety rangahy io fitondranareo ny coronavirus io a. Tsy mety io ry Andry Rajoelina, misafidy mangina ry zalahy. Miafina ao ambadiko ny hoe aty ary efa asa be dia be tako nino. Miala tsiny ary tena tadidiko tamin'izany andro. Nahazo poids tena matavy mihitsy efa nama tany amin'ny 118 kilo tany. Miakatra, nefa miakatra amin'ny ascenseur zany amin'ilay miakatra any amin'ny bureau président. Mbola asepitra. Tonga anoloana eo, ianao tsy nahatsongatsonganao costard 4 épingles. Tonga anoloana eo asepitra dia zay asepitra ianao zany. Miara-tsiraka zany. Manaova sport leroa. Matavy loatra ianao izy. Tozahako hoe monsieur le président tena tsy manam-potoana mihitsy. Ao izy. Vous y croyez vous izy? Vous êtes plus occupé que moi izy. Mivoaka tao menatra tanteraka mihitsy. Menatra tanteraka. Et vous croyez ve en tant que médecin? Na hoe tompona andraikitra any ambadika any, amin'izay zavatra asa ataonareo na ny Madagasikara na aty. Tsy manana fotoana 10 minutes ve ianareo? 10 minutes, 5 minutes fotsiny ny ametrahana nangatahana aminareo mba hamitenena anaro le fitondram-panjakana malagasy.
tompon'andraikitra koa ny ianareo amin'ny zavatra tsy mety eo amin'ny Madagasikara e. Satria olona ray ihany no miteny dia nareo monsieur contenté manaraka anahy fotsiny nataonareo repos ataonareo pasena ny après-midi de dimanche na ataonareo tsaky-py fotsiny eo am-pinanakany na mihaino nareo. Fa mangino nareo dia mieritseritsy nareo hoe tena hoe efa ataon'ny Fleury izy tsy vita amin'ny Fleury irery io e. Zany le zavatra mitranga ka apitapitaiko ihany le izy hoe tsara ny mandinika ny hafa mba ahafahana hanamboarana ny teny. Zany ny zavatra mitranga any États-Unis. Sa mieritseritsy ianao fa any Amerika ara, any États-Unis ara efa tsy izy tsony ny tompon'andraikitra. Eny izy ny tompon'andraikitra direkta amin'ny fifidianana ao aminy. Fa misy ny travail psychologique, misy ny travail de lobbying dans les coulisses. Misy ny olona manao tsy mazava sy tsy manao maizina any. Ohatran'izany koa io Madagasikara io. Raha miteny anareo aho hoe raha hieritseritsy nareo Amerinandravalo zany dia miteny anareo hoe diso tanteraka nareo tsy any amin'izany mihitsy ny lalana. Tsy afaka miolon'olona irery Madagasikara depuis tamin'ny taona 1960 zany ary mbola confirmeko amin'izao taona izao. Vao mainka ame mafy tena ary me mafy tanteraka ny asan'izany atao hoe lobbyiste na zany atao hoe lobbying izany amin'izao fotoana izao. Tsisy faritra na point anankiray eto ambonin'ny tany ka tsy misy hoe miasa ny lobbying ary mametraka ny zavatra tokony apetraka au détriment izay mety intérêt amin'le firenena na olona ao anatin'le firenena. Ahoana moa izy Lénine zay? Ny fifidianana ny ozy izy dia miankina amin'ny olona mpanisy azy. Iza no manisy amin'ny vato dia iza no mandresy zany. Zay. Iza ny tompon'ny réseau informatique amin'izao fotoana izao dia fantatrao ny valiny. La Chine, Inde, la Russie, ireo partenaires fraternels logiques. Tsy adalany ireo no nanangana an'ity le ino ity le BRICS. BRICS dia Brésil, Russie, Inde, Chine koa anatiny. Dia iza ny kamo izay adiko. Bon, c'est pas difficile, hein? On va vérifier. C'est Fleury, votre culture, hein? Garingareny izany, hein? Bon, Méonaré azafady, hein? Ah bon, ça m'a échappé un peu. BRIC. Bon, Méonaré efa aveo, hein? Anareo zay matadidy, hein? Izy aby no anatiny, hein? Tadidiko aloha dia Inde, Chine, Brésil, la Russie, hein? Dia Afrique du Sud, oui, South Africa. Yeah, zay ny farany. Dia misy dikany natona nanganana ireny ny olona fa tsy hoe atsangatsangana fotsiny. Misy dikany ny antony nananganana zany atao hoe Banque mondiale sy ny FMI tamin'izany andro. Manana équivalence izy amin'izao vao manomboka miakatra kelikely. Eo zany tiako zao. Tsara ny mandinika eny any amin'ny hafa hijerena ny amin'ny teny. Ok? Zany hoe tsy ho problème amin'ny Amerikanina mihitsy. Na misy fanjakana mitsangana ao Madagasikara, na misy fanjakana miomana. BRIC, oui voilà. Problème. Surtout ka hoe Trump no miverina ny fitondrana. Donc masturbation sy non tsy masturbation intellectuelle fa ino izy teo usurpation intellectuelle
raha ohatra ianao milaza fa hoe zato anan'ny gouvernemanta amerikana. Ok, zany amin'iny rehefa hira kely tsika alefatsika miakama rijara manatony dao. Mandraikitra zato isan-jato ianao fa tsy hoe olona solafake. Raha ilalanao paosy pilaty ianao fa nandidy sy nanapake. Hitondra sy hamoky ianao no nantsone, ianao anefy tia mitompotompone. Ny tena maramaivana ny aina nefa mbola olanjaina. Rehatra ny andanitrany anenikika ny abela sy morany. Amoron'ny lanitra ny ety an-tany, tsy hainao erovy ianao no mankany. Ijoro anolony Jesosy anao sankaize, tsy afaka ialanao nao aizanao aze. Ny marina ny zimbazimbaina nefa mbola ho tsaraina. Tsy misy azo iafenana, tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsaraina. Ianao no jerena ny fiantraikan'izay rehetra natao hoe efa voangonany amin'ny atongavanao hoe na ianao an-trano miraina mitany mandrakizay. Fomesana ny fahefana ny mahitana ny fitiavan-teny. Tsisy ambony lalàna nampitondra fivavahana, nampitondra fireneny. Fa voasoratra ny zava-drehetra, ray ambany ho avy ny famboava-ketre. Na ianao toy ny zanaka tranona hitirana angano. Fahefana ny fanambinane Andriamanitra no manome, fa ny fampiasana sy fanadinane no tsy afaka mobetabe. Zava-dozan'izany elo izany, ianao nefa miazakazaka mankany. Minimana maivana ny aina nefa mbola ho tsaraina. Tsy misy azo iafenana, tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety an-tany mbola hitsaraina. Ianao no jerena ny fiantraikan'izay rehetra natao hoe efa voangonany andro ny atongavanao hoe na ianao an-trano miraina mitany mandrakizay. Tsisy azo iafenana, tsisy mbola hitsaraina. Ianao no jerena no malagasy no Jerusalema, no fitiavam-pahefana sy fitiavan-teny. Hitsarana nameloka anao, ahoana no ataonao? Hitsarana nameloka anao, ahoana no ataonao? Hitsarana nameloka anao, ahoana no ataonao? Ny malagasy ozy izy no sesenao. Hay le resaka ary
Zao ary ny zavatra ho resahako eto indray mbola tiany aloha satria tsy afaky ny anonona anarana fa tonga de kaopinareo satria noho ny présomption d'innocence tant que mbola tsy milatsaka ny didy dia tsy azonao atao mihitsy azonao atao manonona ny anaran'le olona fa ny azany mba ho tsy maintsy misy fepeta ihany apetraka dia alao kitononona ny anarany de filoham-pirenena frantsay de fantatritsika fandehany am'izao fotoana zao tany amin'ny taona 2019 dia manambara hoe rehefa nandeha le resaka PNF ohatrany hoe misy an'le tovolahy malagasy échappé ohatrany hoe afaka zany navototra ny saisie ny tranony ngaboloha io zany navototra satria effectivement nisy procédure tsy mety ary misy rafi-pitrarana hafa mihitsy zay momba ny anao hoe grande délinquance nandraikitra an'iny raharaha iny de tena hoe tsy au niveau amin'ny PNF tsony iny dossier iny fefany amin'ny tribunal de grande délinquance ohatrany tante am'izay fa alao nous avancé tsika miteny an'izay hoe any satria ao manko ny teniko tamin'izay andro zay ho any zay matadidy ilaina foana ny mampatsiahy ny zavatra tenenina rasanatry ka adinonareo tribunal de grande délinquance zao le izy rehefa nofotsorana ireto fananam-be zay saisie tranobe ary tena gaovana dia hivy ny malagasy maromaro voatery tsy maintsy nanazava ny tenako na de tsiko tsara ary am'zany atao hoe procédure tsy ny procédure akory no nazavaiko tamin'izay andray fa mode de fonctionnement fitsarana amin'ny firenena mandroso zao zavatra tena hoe anisany makarary ny tsara amin'ny firenena mandroso izany hoe manana conviction izy amina dossier anankiray conviction io tsy hoe sentiment io fa manana ino izy teo proof izy quelque part hoe zay mbola tsy constitué fa mandeha amina enchaînement ana suspicion sy doute ao anatin'ny lohany ao dia aveo izy constitué an'le dossier ary m'initié an'le dossier de ny ampandehanana iny faute de preuve suffisante dia asorina aminy ilay dossier tena makarary ny fonony tsara amin'ny firenena mandroso zany
Tsy le mpitsara ihany, zao manko ny zavatra tsy atsika. Io mpitsara io, alohan'ny akarany ambony seza devant anao eo, alabary, dia misy collaborateur maromaro ambadika eo. Entre autres, ny enquêteur zany. Ao le izy. Tsy zakany lohany lehilahy. Ny zavatra ohatran'ireny. Ary nazaha amin'ny plasiny. Zay koa natonga ny malagasy kivy. Nampionona antsika tamin'izay andro ary miteny tamintsika hoe la diplomatie comme la justice et qu'en même temps sont qu'en même temps difficile de démarrer, mais quand ça démarre, c'est difficile de les arrêter. La haute diplomatie et la justice. Tahaka ny tanky io, sarotra velomina, hiaina vao velona, mila batery matanjaka. Fa rehefa lasa, dia hoy Zoky Berante zay hoe, Maurice zay hoe, i raha ity koa, ka raha voiture tsy misy marche arrière. Toy iaho mantsy azy hoe possible koa tsisy rétroviseur. Tahaka an'izay, karaha zany ny justice amin'ny firenena mandroso. Indrindra fa ny justice, ny fitsarana farantsay. Zany hoe io dossier io dia ao, ianao mieritreritra hoe matory io, ianao zao, efa nisy ankety natao sy karazana fitsarana mihitsy natao tamin'ny rangahy iny, fa saingy zao, misy fait nouveau, satria nisy victime tany amin'le toerana nanaparan'le rangahy io ny toetrany, zay tsy nipetrapotsiny. Possible fa mandehandeha any ny dossier tamin'ny engagement rehetrarehetra, efa tratran'ny olona virement anankivalo, virement douteux, dia fanaon'ireny olon'ireny manko dia zao mampiasa prête-nom izy. Tahaka ny ataony izy mitsamy any amin'ny Océan Indien any, mampiasa prête-nom. Dia eo no mandeha le hoe enchaînement na suspicion sy ny doute, dia atongavana amina zavatra anankiray, ary eo ny tampony tsy milasy jusqu'au bout, jusqu'hatramin'ny mivoaka amina poursuite association de malfaiteurs. Zao. Io le teny malagasy ce qui ressemble, teny frantsay hoe faiza miteny io, ce qui ressemble s'assemble. Dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu es et je te dirai aussi qui tu es. Tamina hitany sarotra eo tsika, nahitany zavatra nitrangotsika tamin'ny Madagasikara. Ny lundi noir sy ny 7 février. Mila olona enjana, ary tsy manana sentiment vao mahavita amin'ireo. Surtout ny 7 février. Kotoka tsy maintsy tonga ny fikamana. Olona manana enjana ary tsisy sentiment vao mahavita an'izany hoe doublon. Ka na maty ary mifidy, tsy manana sentiment. Tsy maintsy tonga ny fitondrana satria misy dilina ny fanarahana. Zao ny zavatra teneniko atsika. Manahirana ny mieritreritra hoe Madagasikara
tafiditra ao anatin'izany. Sans le vouloir anatin'izany ankiriana zany. Tsy hiditra amin'izay akory tsika satria tsy maintsy mipetraka ao le présomption d'innocence. Zao ny zavatra taritiko ny saintsika malagasy. Ary eo tsika ny tokony ho présent. Tsisy zavatra ratsy atao ka hoe la justice ne vous rattrape. Tsy misy zany. Zay ny moteur ny fleurir Kotomalala sy hijoroana eto. Maintenant, j'ai la ferme conviction que la peur change de camp. Misy olona teraka mivalana tsy marary kibo any Madagasikara amintsika miteny zao. Au moins olona roa. Ary tena matahotra mafy mihitsy hoe io manko raha vao mandeha instruit ny dossier voaka telo amin'izay ary zany ny lazaiko tany amin'ny volana Desambra hoe azakivy fa dès que c'est parti, ça ne va pas s'arrêter. Telle est la justice française. Io le fitsaran'olombelona lazaiko tery ambony fitsarana tery tsy ho afa-maina azafady tompoko. Les deux compagnons. Azafady tompoko. Azafady tompoko. Hain'olona ny niaina teo amin'ny 7 février tao. Akosa aloha dia miteny avy nolaisany ary za mialatsiny fa tsy aty ampotsony ny expertise balistique. Avy nolaisany ary za prouvé tamin'ny expertise balistique tompoko izay nareo ihany no nanao azy. Fa olona ray no nitifitra tao Betsirohatra ary tery amin'ny potoan'ny ino dizy teo fitsarana ny ministère le poutre be iny zany no nitifiriny le raharanana iny ary nisy varavarankely misokatra avy eo amin'ny palais. C'est sûr fa infiltré io. Zay manko tsy azakazahana be hoe partager ve le fitifirana les responsabilités sa misy nanao organisation tamin'le teto avy amin'ny ONE zay nanipa ny grenady sy ny avy ao amin'ny trésor zay nitifitifitra ary tery amin'ny fitaratry ny finance premier étage zay mazava be raha ny document taty am-pelantanako sy ny enquête sy ny investigation zay efa nataoko sy ny olona maromaro niandraikitra an'izany dia nisy organisation faravakely ny anankiray. Iza ny tokony andraikitra tamin'ny organisation ana fitifirana io ny zavatra tsy fantatra dia nisy olona avy amin'ny ekipa n'reto mpanongam-panjakana mandeha vao maraina be naka zandary zay tsy nanao randreritra fa tenisy ny nanaovany ary rehefa vita dia napakaka ny olona fa vatam-badiky ny finance no nivoaka izy ireo tamin'ny vavahady. Misy teo amin'ny anakelina teo. Ain'olona ny nandeha tao azafady tompoko. Na tsy vita ny fleurir Kotomalala vita n'Andriamanitra. Mandeha ny aty amin'izao fotoan'izao rehefa mandeha io zavatra io dia maromaro ny zavatra iseho tany ny zavatra maro. Zao manko nisy niteny tamiko tamin'ny tapabolana
olona ambony no niteny tamiko. Non, tsy tapa-bolana fa aloha tamin'ny nomination ny ministry ny fitsarana. De hoy izy hoe fa ahoana ty toatrano tsy tafa fa tena avokan'le ry ny lasa ministry ny fitsarana. Inona mampirapaka an'izay? Zany hoe de tsy azo miseho. Ohatran'ny olona le idôly ny tafiditra ao anatin'le gouvernement. De hoy zany hoe vaina. Fenao ve manana andraikitra ambony teo amin'ny firenena de tsy kopy ianao hoe inona ny dikan'izany. Il est en train de dénuder l'autre, parce que l'autre, il sera candidat. Il a déjà parlé à ses proches qu'il sera candidat bientôt pour l'élection présidentielle française. Vorinojokoana ve okory taminao? Io izy io. Ohatran'le zavatra andrano miantsa le akana. Tena mba marina tokoa lesy ny tenenina. Danja tokoa zany satria rehetra tsy tafiditra ao anatin'ny gouvernement, mandeha ny fitsarana, tsy afaka miteny. Fa raha tany ivelan'ny gouvernement, de afaka miteny. Ny olona mahay stratégie dada, mahay no ary jereo tsara le chronologie an'le zavatra mitranga. Ny olona mahay stratégie. Misy ny perquisition ary, misy ny perquisition par là. De variana tamin'iny daholo ny rehetrarehetra. De nitranga ny maly. Et c'est comme une lettre à la poste. Izy ny olona hoe ko mitataoritratra, ko maninona motsy le ry. Tanareo le communication stratégique ohatran'izay. Tsy hain'ireo maro an-davaka zany. Zany mahatonga ny firenena, filoham-pirenena malagasy matetika exposé amina problema satria tsy manana olona mahay stratégie amin'ny communication politique. Ahoana moa ny ahaizanao an'izany nefa ianao ary tsy mandalina akory ny zavatra mihitsy any amin'ny firenena hafa. Ny olona tonga amin'ny fitondrana de olona soa, tsy tangatanga zipo, maro vady, maro an-davaka, soa bandy kely DJ, tsy fata-peviana tary. Na ny tena ny taizany ary nahita mihitsy hoe limité ty bandy ty, fa ty no hainy. Tsy asan'indray mba ohatrany hoe mba nianatra premier ministre, mba niasa tamin'izany atao organisme international. Miala tsiny ahy. Dépassé par un cancre. Un DJ. Absolument cogérance. Zany tsy nanaovako an'io politique hoe iny hiditra ao anaty parti, na hoe iny hiditra ao anatina fitondrana ka nivendrana no hibaiko. Le vendrana teneniko eto manko tsy voatery hoe manana diplôme, natao hoe tsy nandra. Fa matetika ray manana diplôme reny indrindra matetika nandrako. Satria varianao amin'ny zavatra dogmatique, varianao amin'ny zavatra théorique. Io manko no mahatonga an'le mahazo vahana be le olona de terrain any Madagasikara takan'André Rajoelina, takan'ny Ravalomanana. Satria ireto intellectuel malagasy akoatran'ny Ratsiraka sy ry professeur Berjavy ary ry Tsiranana Philbert, zay nahay namolaka ny théorique, ny zavatra nentina avy any am-pianarana entina hitondrana firenena. Fitondrana firenena ny teneniko fa tsy ny safidy politika. Io foana manko no mampadiso antsika. Raha resaka fitondrana firenena, miala tsiny aho. Nahay Ramanantsoa, Ratsimandrava. Izy teo.
Marika Ravalomanana koa nahay, herinareo mampianina. Ity iray ity zany no tena nandry, zay no tena marina. Ity iray ity no tena nandra, sady tsy mahay mitondra firenena, tsy mahay mitondra fanjakana. Inona zany ny aminy? Inona zany ny aminy? Tsiroahana. Donc, tsika rehetra zany samy mahita hoe rehefa mitapy riaingona sy tiana, ao no nanomezaka anao ny source d'information, tadinao hovonoan'ny olona, sosam-bolon'ny olona ny olona. Izay le izy zany hoe mila ary ilaina mijery ny zavatra mitranga. Misy olona zao tsy mahatsapa akory hoe inona ary no nahataitra an'ity Leandre Rajoelina tapoka? Ny deuxième vague ny coronavirus mbola milangalanga ny Madagasikara, lasa am'izay izy mivoaka amin'ny palais. Satria aora efa miteny antsika hoe te hanambabo ny fony ny rahalahy. Ny vahoaka any amin'ny faritsy lery de teo ampiseho amin'izao tontolo izao fa zany mbola mampopulaire. De miteny amintsika mpanohatra alefaso mangatava autorisation en bonne et due forme anaovana hetsika compte rendu ho an'ny malagasy, nareo député surtout, de eo amin'ny kianjan'ny alarobia na ny dizy teo le kanjan'ny collégium na Ambohijatovo nanaovana azy, Ambohijatovo ny tena mety. Mangataha autorisation en bonne et due forme. Fa nazara hiditra direkta hiteny avy aty. Nahoana mihitsy moa tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina amin'izany atao hoe liberté de manifester. Na de manifestation. Sakany hoe permis de conduire sy ny hoe permis de construire. Fa tsy de construction. Nandeha ary na ny fitondrana vatapatara tao nijerena fotsiny satria tamin'izay andro izay. Zany hoe raha nisy fanjakana zany nandova ny fandovana tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka koa efa nisy koa ny autorisé raha zany tsy nionga ny Ratsiraka tamin'ny 2002. Mangata tsara autorisation eo mikandra ny démocratie nareo député na amin'ny plateforme de atsoy mivoaka an'Antananarivo mino marimarina fa ho feno fa ny zavatra ino koa nefany de tsy hanome autorisation izy de manomboka eo izy ny vita. Tsy maintsy hapetraka le processus, tsy maintsy haculena izy any amin'ny lalàna. Fa tsy manao zavatra pitolontsika to. Alefaso le procédure hoe étape par étape. Pousseho izy hanao fahadisoana. Respecteo le délai fangatahana fanaovana manifestation sy ny motif de manifestation pour que l'international puisse apprécier que ity Andry Rajoelina ity et en fait c'est un apprenti dictateur. Ny raha tsy atao loza miampy na ela na zay zavatra teneniko anareo. Niza mahazo convocation amin'ny fitsarana zany de mitrambina.
farakaraky ny marina sy ny lainga vitanao. Torohino ny fianakaviana mamy Ravatomanga ny tenako so. Qu'est-ce qu'il a dit l'avocat directement? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Zany hoe izy zalahy tokony toriana indray no mitoro izy. Dikan'izay, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Izao ny teneniko atsika. Fiera satria raha tsy mandalo amin'izany ny tolona tao dia karazany tsisy tika. Ary fiera koa manana antsika rehetra ho amin'izay rehetra nanao participation. Ngambany izay eo amin'ny 400 € sisa dia vita ny provision amin'ny honoraire. Azadino fa nanao tsika hoe isam-bolana no mandrotsaka dia hanao contrat tsika. On va s'y atteler. On va travailler dessus. Et zalahy vulnérable indray no mitory atsika. Et je peux vous dire que d'après les rencontres que j'ai eues, dia miverina le hoe takany nahazo amin'ny intsy teo ngia ny ray aman-dreny raha limo hoe nareo malagasy anie ohatrany tsy taitra amin'ny zavatra atao. Dia miverina izay teny izay. Zay no anisan'ny mahatonga anao miteny ary nanita-tsaina depuis un mois tsika izay no resaka teto hoe alefaso ragano saosy itsika fe maro dia isika indray mivita an'ireo. C'est quoi 30 €, 50 € pendant 3 mois? Si on serait 150, ça nous fera un beau budget pour aller de l'avant. Ary zay ny tena hoe tendon d'Achille andreo. Zay ny tena point hoe atratrarana andreo. Satria à partir du moment mandeha ny ankety sy ny investigation miaraka amin'ny détective privé tsy afa-miala intsony reo. Teneniko anareo zany. Zao manko ny zavatra teneniko atsika. Efa nanao recrutement ana détective privé, et ça coûte cher. Je t'ai même pas arrivé tany amin'ny farany tamin'ny enquête. Satria misy déplacement maromaro. Misy déplacement any amin'ny île Maurice, misy déplacement any Seychelles, misy déplacement any Hong Kong, misy déplacement koa any Chine, any amin'ireny le île de paradis fiscaux reny. Io no mahatonga anahy miteny atsika hoe malagasy mila misikitonitra kely isika. C'est quoi 500 € pour un médecin? Qu'il participe. Et voilà raha tiany à 500 €. Za tena miteny anareo. Misy dokotera tena tonga dia nanome 1000 €. 1000 € tonga dia hoe tiranga fa mety amiko zany. Lasa za indray no matahotra amin'ilay fatokisan'ilay olona amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana. Za indray no matahotra. Ka isaky ny tonga eto je dois être à 500% de mes moyens au point de ne pas décevoir les gens qui ont confiance en moi. Mieux, au point de ne pas décevoir le Dieu qui me protège, le Seigneur qui me protège. Donc, zavatra roa mifameno. Tsy te décevoir an'ilay Andriamanitra ino koa sy miaro ary tsy te décevoir an'ilay malagasy manaraka raha koa. Zay no mahatonga anahy hoe ny zavatra ataoko eto dia tsy maintsy misy fikarohana.
tsy maintsy misy dinamika apetraka andeha amin'ny zavatra eritreretin'ireo malagasy ireo. Pour l'instant, c'est pas dessiné parce que on ne peut pas, mais de plus en plus dessiné quand même. On ne peut pas parce qu'ils nous écoutent aussi. Ils nous écoutent aussi ces gens-là. Raha tianareo fantatra amin'ny valy sasany dia misy madama fofokely zay isan'andro manao ny résumé ny fleurir Kotomalala amin'ny andro radio isan'andro. Raha ohatra hoe misy zao androany zao lakamisy zao, androany zao zoma dia amin'ny latsinainy mitambatra ny résumé ny zoma sy lahady. Dia madama io manao compte rendu. Dia raha marimarika nareo indraindray misy zavatra tenenintsika eto ataony andro radio. Zay le izy. Ka alohan'ny hidirako amin'ny dossier hafa dia anao aloha andefa hira hiala etaeta ihany koa satria manomboka mangetaeta kely ny havanareo. Dia androany aho exceptionnellement mba hisotro divay aho satria tena tsafeniko fa ohatran'ny mila filimina androany. Rehefa mety ny atao dia zay le izy tokony ho falitika malagasy hoe tsy mba ohatran'ny justice malagasy ny justice frantsay fa dia tokony hifalitsika tao aho. Naizao mizaki tonya, nadio mizaki njonya, fiarana. Izay hira zay dia averiko eto ihany. Tsy misy manifestation ataon'ny professeur Abdejafy raha tsy mandeha zay izy. Tsy mandeha foana zay, samy malagasy. Alefako tokoa izy na indroa raha tsy maneno. Naizao mizaki tonya, nadio mizaki njonya, fiarana, fifankatiavana, filaisana mignany an-tsaina rehefa tsy hanavignania ny sasany. Befandrafy filava. Naizao mizaki tonya, nadio mizaki njonya, fiarana, fifankatiavana, firaisana mignany an-tsaina. Any zao misy akamany tena mitelom-bola mahita an'ity zavatra ity. Fa dia za aloha ny eto dia zay fandrombera aminareo any aho. Tsy ny mba ilaina koa ny raha ianao no tsy tia ny tenanao, izy moa no tianao. Naizao mizaki tonya, nadio mizaki njonya, fiarana, fifankatiavana, firaisana mignany an-tsaina rehefa tsy hanavignania ny sasany. Befandrafy filava. Naizao mizaki tonya, nadio mizaki njonya, fiarana, fifankatiavana, firaisana mignany an-tsaina rehefa tsy hanavignania ny sasany. Befandrafy filava. Na samihafa faripianiana, na tsy mitovy fotopinoana, samy malagasy arô ka mifankatiava zalahy ka sy baba ka sy neny mitovina vidinanteka mifankatiava roe fa samy teratany malagasy.
Nakuwaka mazapatenya Pasamigasi putupisainana Filaminana, Fipanampiana Fitamana na minganya Tena Lopatiana mingania Ni sasadi Fipanja filava Nakuwaka mazapatenya Pasamigasi putupisainana Filaminana, Fipanampiana Fitamana na minganya Tena Lopatiana mingania Ni sasadi Ati lava Nasa minha paparicana Nasi mituri futupinwa Sami malagasharo Kami pakasaba salaye Kasi baba Kasi neni Mitubila Dino teka Mi pakasaba luke Pasantera malagasi Asamia paparicana Nasi mituri futupinwa Sami malagasharo Kami pakasaba salaye Kasi baba Kasi neni Mitubila Dino teka Mi pakasaba luke Pasantera malagasi Mi pakasaba luke Pasantera malagasi Mi pakasaba luke Pasantera malagasi Natao Chantal zay ireto anatin'ny tsy haiko mpaza-pahina inona. Misy ketrika resaka hoe radio izay hatrangana aty Frantsa, tsy hoe radio web fa tena hoe radio mihitsy zany. Atsika rehetra izay mazoto handray anjara amin'izany dia afaka miantso MP fa ketrika momba an'itsika zany hoe tena hanangana radio mihitsy tsika. Raha ny resaka trano sy ny karazany tsy olana fa retenue de conviction idéologie, monsieur vous détaillé des faits, elle doit être minimum justifiée. Tsy ianao nampianatra anay an'izany raha andramatoa Angonastina. Tsy ianao nandeha nampianatra anay an'izany. Efa niteny tany amin'ny introduction fa asa raha azonao fa ny olona koa moa rehefa miseho milay izay dia izay fandeha baibay. Ka ile teniko teo hoe mila ketrika radio izay mazoto mazava participation financière zany dia jerentsika ny procédure sy ny lalana andehanana amin'izany fa mila manangana misy tena mieritreritra mihitsy hoe mila manana radio antsika dia afaka enoina sy hidirana farafaratsiny eto amin'ny Ile de France na mihoatra an'izany ny puissance an'ilay radio dia manao an'izay tsika. Veloma ary alefa hira ty dia exceptionnellement tsy haiko na tsara izy ty ny anaovan'ny invention fa atolotro amin'ny madamako.
eto fa izay hira izay dia ouverture-ny mariazina ny vady ary tamin'izany fotoana izany dia Njakatina pour vous dire hoe tena hoe mienjana ny nanao azy Njakatina mahery Dilaine Rija Ramanatona no mihira n'izany hira izany ary tena lazaiko anareo fa fatratra ngavy any Rija Ramanatona zany ka any aminao le Rija Dibla koa izay mpanolotsaina ny na miara-miasa amin'ny Lalatina raha Kokodrazafy amin'izao fotoana izao efa mpinamana Temos zareo tsy maharatsy an'izany. Izay olona manam-pahavalo amin'ny Rija Dibla izany efa ho ratsy. Dia raha misy manana an'ilay enregistrement an'ilay izy minday amintsika mba alefaso aty amiko fa tena tsara izay enregistrement izay. Asa angamba ny tiany hira tany Majunga ahafahanareo mahalala hoe zany tsara ihany manembonembona azy zany satria zay e aiza le izy Mariana ire taoara ho an'izay tany Majunga dia matsaritsara ny tolon'io fotoany tamin'izany andro any. Njakatina Rija Ramanatona ary Rija Dibla Dilaine asa raha teo mahery raha tsy diso na tsy teo fa daoara tia moa maro eo manazy. Teo amin'ny plazin'ny izy teo le restaurant amoron-dranomasina iny no nanaovana an'izany raha izany daoara.
Mami kuku waki iwe wani lanao Asambara napirai iposiki lai biti sabana na irai Isuran turi Gembira biti bukan lucu now Mamari kukuki Diwe wakakina Asambara napirai iposiki lai biti Irai Isuran turi Mety gaginareo amin'izany fihetsiko zany satria zao ny zava-dalà lazaiko atsika menakavy zany miaro ifampizanako atsika menakavy. Raha karazan'ireny hoe vehivavy akaretaka, difficile, compliqué, angoissé tout le temps, malgré une pression mahazo eto aminay. Zay menakavy zany. Dia zany milaza aminareo fa efa ela zany. Saingy izao tena marina mihitsy ny tenin'ny vazaha hoe je ne me sens pas fort. Andriamanitra malala hoe mafy anatinao. En tout cas, il y a une femme forte derrière moi. Et j'en suis fier. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de moment où je ne rends pas hommage à ma femme. Comme j'ai dit, oui, je n'arrête pas de lui dire, oui, et nous, tu vas pas facile. Cotico, ça mange, ça mange. Je drague ma femme tous les jours. Soroko an'Andriamanitra manome vady tsara sy zanaka ho anao. Io ilay zanako vavy hoe papa, continue ce que tu fais est bien. Ahoana moa ny femme. Ce que tu fais est bien. Parce que quand elle voit la fille, les âges mahandro, tsisy akanjo, miboridana, ary tsangana, tsy tafatsangana. Tena elle se dit, apagaga, tena gaga mihitsy aho. Io marina moa. Mais sur un ratsy io, il sert à quoi au fait? Aminahy izy manontany an'izany, il sert à quoi au fait? Toutes les fois que je le vois aux izy, dia manao discours foana.
Anao mihaja be foana tsy kasi mitalika foana. Mais ce qu'il a vu à côté, une fois moa le hoe le tomobile zany le kadiaka zany teo akaiky ny fako de izy le zanako hoe ina moa différence am'reto le fako sy ty tomobile ity izy. Ny différence hoe i André Rajoelina ny tompon'ny tomobile de ny fako vahoaka malagasy. Ah, oui, c'est pas bête, hein. Oui, c'est pas bête, hein. La Cadillac appartient à André Rajoelina, la poubelle au malgache. Ty le hiranao malala mba ho ara mandrapena tetoka. Tsy fantatry izay niavin'ny otoye, tsy malagasy ary ko tsy vahiny kanefa mandeha. Resaka ankizy tsy ampozona kory, indraindray to manorosoro, fa natokatrano andalambe, dindrany manafo otoye. Oh, ovina ny teraky ty, de iza ny gatany ty. Oh, ovina ny tonga taty, iza ny leniny ty. Gasy bazasa zapone otoye. Tsy fantatry intsony mampiana hany, na esoeso na fagagana, fa nankizikizy ary misy lehibe te samy mampiasa ny otoye. Na mokajiny ny peta sefa otoye, alitra ho izy tsaka lasan'le